Mbola amin'izay sehatra ny politika azy dia nisy ny alatra sy ny kajikajy politika nandritra ny fanatanterana ny fividianana teny amin'ny anteny meram-pirenena ny kasana anaovana fitsipaham-pitokisana ny gouvernemanta ny zoma teo hoy ny député Katizy voafity tany Mananjary. Ity candidat natandany tsy tamin'ny fitsipaham-pitokisana ny gouvernemanta ity dia nanamafy fa tsy azo ekena intsony ny seny crise vaovao eto amin'ny firenena. Zavatra misy moa zany dia nandeha ny déchéance ny filoham-pirenena tsy nahomby, nandeha koa teo anivony anteny meram-pirenena ny motion de censure e raha malala ny zava-nisy teo fa tsy ampy ny quorum zany hoe tsy nekeny tsy tanteraka zany le fanonganana ny PM sy ireo ministre miaraka aminy. Tonga ny dia teneniko hoe tokeo fanonganana le izy satria tsotra ihany na ny zavatra misy teo na fanatanterahana niny motion de censure iny ara e raha malala fa maro ny tsy ara-dalàna, maro ny kajikajy alatra nisy teo amin'ny fividianana. Zavatra tokana angamba tonga dia ho teneniko eto hoe nisy vote par procuration tao. Hitanareo reny, hitanareo tamin'ny aina manjery samihafa fa nameny zareo procuration amin'ny député nefa le député présent. Zay fotsiny angamba dia ataoko hoe tsy ara-dalàna iny ary sorana moa Andriamanitra fa tsy tanteraka le izy.